ianareo no sakaizako andro fahatelo sahady anarahantsika izao fampahirezana fianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Hotonona aminao ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ary samy atsapa ny fitantanan'ny tompo mandrakariva isika tsiraray avy amin'izao fotoana ianantsika izao. Raha lasana bavy malala zava-dehibe tokoa ny fotoana tahaka izao mba ahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra, ahafahantsika mifampahery, ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra satria izay mahasakaizan'Andriamanitra ay sy ianao. Ankehitriny dia andro fahatelo ka salamo fahatelo amby roapolo andininy fahatelo no hojerentsika dia hoe mamelombelona ny fanahyko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny famarinana no ny anarany izy. Inona indray no hevitra izany hoe mamelombelona ny fanahyko izy? Rehefa matsiaro tena ho kivy aho, matsiaro tena ho kivy ianao dia tadio fa rehefa miantso ilay sakaiza tsara indrindra, matoky an'ilay sakaiza tsara indrindra dia Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara dia mampahery ny fanahintsika izy, mampahery antsika izy amin'ny alalan'ny heriny sy ny fahasoavany. Koa aoka atoky azy, aoka hitoky azy, aoka ho tsapantsika sy ho fantatsika, hiainantsika izany fananantsika ilay sakaiza tsara indrindra izany dia Jesosy Kristy izany, ilay mpiandry tsara. Mitarika ahy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra dia mitarika antsika izy, mitarika antsika amin'ny lalana tsara ary izany no mahatonga antsika hoe aoka angataka ny fanahy masina mandrakariva satria izy manolontsaina antsika, mampahery antsika, manampy antsika, mananatra antsika ka tonga antsika ho amin'ny famonjena, tonga antsika mba hanana fiadanam-po sy fiadanan-tsaina na dia miaina ao anatin'ny fotoan-tsarotra azy isika amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny Romanina 5:24 dia mazava ny tenin'Andriamanitra hoe fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mazava ho azy fa izay zanak'Andriamanitra no sakaizan'Andriamanitra, izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no sakaizan'Andriamanitra, sakaizan'i Jesosy Kristy. Ka ho tanteraka amin'izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny teny fikasany dia manana mpiandry tsara isika, manana sakaiza tsara isika dia Jesosy Kristy. Koa raha misy zavatra mety mampakivy antsika, mampaketraka antsika, matoky azy, antsoa izy, antsoa ny anarany fa hamaly ny etaetanao izy ary hameno mbanga eo amin'ny fiainanao izy rehefa matoky azy izao sy ianao. Ny avalontsika izany, fahasoavana lehibe izany dia ny fankatoavana hanaraka n'ilay mpiandry tsara, fankatoavana hanaraka n'ilay sakaiza tsara ary hiain'ny feony fa tsy hanaraka ny feon'ny vahiny. Mazava nge ao amin'ny Jaona 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy ary izy no voan'ny mpiandry vavahady ary ny ondry mihaino ny feony, ny ondry mihaino ny feony ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Fantatr' Jesosy Kristy ilay sakaizantsika ianao rehefa miantso azy, fantany ianao ary tia hanonona ny anaranao izy, tia hampahery ianao izy. Koa aza misalasala miantso azy fa matoky azy, mankatoava ny teniny ary hatanteraka ny fiadanana ao anatinao izany Jesosy Kristy, sakaiza tsara indrindra izany. Ary ao amin'ny 5 dia hoy izy manao hoe ary ny vahiny tsy arahiny. Rehefa zatra mihaino ny tenin'Andriamanitra isika, mihaino ny feon'ilay sakaiza tsara indrindra isika amin'ny mahasakaizantsika an' Jesosy Kristy dia mifandray tsy tapaka amin'izay ny hoe sakaiza
Ary rehefa mifandray tsy tapaka aminy, raha misy feo hafa izay mety hitarika antsika ho any amin'ny fahaverezana, izay mety hitarika antsika ao anatin'ny mety famoizam-po, fakiviana, dia tsy hiaino izany isika. Izay no voalaza ao amin'ny Jaona 4:15. Ary ny vahiny tsy arahany fa andosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Rahalahy sy anabavy malala, ny feon'i Jesosy Kristy ataovy betsaka ao am-ponao. Ny feo rehetra izay mety tsy hampahery anao, mety hampiasa olona ny devoly mba tsy hampahery anao, ahatonga anao mety tsy ho amin'ny fiadanam-po, ahatonga anao mety ho any amin'ny fahaverezana, mety hampiasa olona izy, mety hampiasa fomba maro samihafa izy. Aza miaino ireny feo ireny, ireny ilay feo vahiny. Faoka ny feon'i Jesosy Kristy, ny tenin'i Jesosy Kristy ilay sakaizantsika no hitoetra betsaka ao anatintsika, ka ahery mandrakariva isika, miroso hatrany ny diantsika, ary tsy maintsy ho tafavoaka isika, dia ho todi-soa ho amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Hitodi-soa ho amin'ny famonjena, ka tsy ho kivikivy, tsy ho ketraka, fa ahery mandrakariva. Ka ninonina kasaitsika, ninonina fanindrintsika, dia ho tanterahan'ilay sakaiza tsara indrindra izany, satria mihaino feony isika, ka lalana hitondratsika ho amin'ny famonjena, hitondrantsika ho amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana no man'ilay sakaiza tsara indrindra. Ampahery anao ne izany teny izany, ary hitoetra betsaka ao am-ponao ny teny Kristy, ka hamelombelona ny fanahinao, hitarika anao amin'ny fahasoavana, hitarika anao amin'ny fiadanana. Rahalahy sy anabavy malala, hivavaka anao aho amin'izao fotoana izao. Andriamanitro, tsapanay tokoa tamin'ity anio ity, fa manana sakaiza tsara indrindra izay, manana mpiandry tsara izay voalaza tao amin'ny salama. Engane, mba ho toso ho tanteraka amin'ny fiainanay ny teninao, ary hanana fankatoavana betsaka anao izay eo amin'ny fiainanay, ary izany fankatoavanay anao izany no hitarika anay ao anatin'ny fifaliana anaty, ao anatin'ny fiadanam-po, ao anatin'ny fiadanan-tsaina. Eny, na dia misedra olana maro samihafa amin'izao fiainana izao azy izay, dia ho tsapanay fa manana sakaiza tsara indrindra izay, manana Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainanay izay tsiraray avy. Mitahi manokana ho an'ny tokantrano sy ny olona isam-batan'olona izay manaraka izao fandarana izao ianao, ary kasio ny fony tsiraray avy, ka ahatsiaro izany herinao izany tsiraray avy. Raha misy ny olana ao anatin'ny tokantrano, meteza ianao Jesosy ho vahaolana, ka mpitoera ao anatin'ny tsiraray avy ny teninao, ka hitoko ny teny fikasanao tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.